Wantsika eto Thomas rasiny mandidina. Vahao ni oloko, vahao ni. Ianao varina manaratsy io. Olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra. Manangana trano, mahazo zavatra maro. Ianao varina manaratsy io. Tino maro nefa tahin'Andriamanitra. Sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana. Tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverindalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao, ananganana ny finonao, andresena ny akivina. Tadidio ary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21-28 janvier ho avy izao samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaon'oloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Manala avy any Antananarivo. Hitanao ny herin'Andriamanitra, hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay. Tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo, ny famosaviana, ny oziny ka iova ny fiainanao. Vahao ny oloko, vahao ny oloko. Fifarina ho any miaina amintsika indray amin'ity fotoana anio mahafinaritra ity. Mankasitraka ihany koa ny mpiara-miasa rehetrarehetra teto amin'ny radio télévision Sisel amin'ity fotoana ity mandray anay eto Toamasina eto amin'izao plateau amin'ny télévision Sisel izao. Tena faly ny foko satria fa hatramin'ny alina izay nefa tonga teto anatanteraka ilay fotoana lehibe zay efa ny fanaovantsika sy ny fanarahana fa anatanterana ilay tao grande délivrance mandritra ny ray volana sy tapany eo dia iona eto itsika menakavy. Ny antony ity fandarana ity moa dia anamafisana ireo fandarana izay fa hitatsika teto hatramin'izay ilazana amintsika fa anao zavatra Andriamanitra eo amin'ny tokantranonao, anao zavatra Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ny fitoriana filazantsara, ny tena programan'Andriamanitra mahakasika ny fiangonana dia nataon'Andriamanitra hitona olona ho any an-danitra. Zay ny tena planin'Andriamanitra, zay ny antony fiangonana, zay ny antom-pisiny amola vola olona atonga ny olona anantony an'Andriamanitra, amola vola olona atonga ny olona andovan'ny fiainana mandrakizay. Kanefa kosa misy fomba fiasan'Andriamanitra maro be mba hatonga ny olona tena hitodika amin'Andriamanitra. Dia misy fiasan'Andriamanitra, ao ny sasany asian'Andriamanitra ny aretina ny olona satria ndraindray ianao raha mbola matanjaka, ndraindray ianao raha manana ny herinao sy ny fahaizanao dia tsy mirarahan'Andriamanitra. Dia misy fotoana asian'Andriamanitra aretina mihitsy tsika mba hatonga tsika hitodika amin'Andriamanitra ka ino fataona tena misy ao Andriamanitra. Satria dia ohatra anay manokana zao 70 taona angarangidina no nanomponany tompo zao tao anatin'ny 70 taona. Tamin'ny 1983 zay nanomboka nanompony tompo, nanolo tena ho an'i Jesosy. Narary mafy ny papako tamin'izay, tadidiko tsara ny papako dia ingénieur ary nanana ny fahaizana, nanana ny toerana. Tamin'izany ny ingénieur tena nanana ny place ny chef de service izy tao amina département anankiray amina ministère tamin'izany fotoana zany. Ary nanamboly zay nanan-karena tamin'izany. Fa vao nitsofoka io aretina io nahazo ny papako no tsabona tany amin'ny dokotera tsy sitrana, nentina tamin'ny dadarabe tsy sitrana, nitetezana hôpitaly, nitetezana toeram-pitsabona tsy afaka. Aretina tao anatin'ny kebony taona nahazo ny papako tany anatin'ny tsinainy tany
mialatsiny amin'ny teny an'ity somary tratrana fivalanandra zay valandra ary tsy vitany hoe herinandro de nijanona na ray volana de nijanona fa amatonany io aretina anazy ny dadako amatonany tratrany io aretina io papako ary tena tsy sitrany ary efa izotra ho any amin'ny lalan'ny fahafatesana fa tamin'izay ny papako no niteny taminay hoe eto ivavaka aho zay fefa ho faty nda mba hito any am-piangonana hitodika amin'Andriamanitra amin'izay aho de nentina tamin'ireny fiangonana toeram-pifoazana misy vavaka fanafana reny tamin'izany vavaka fanasitranana sy fametrahantanana vo tonga tao indray mandeha mbola kelikely tamin'izay 10 taona tamin'izany vo tonga tao indray mandeha papako tonga de sitrana ny aretina 40 taona zay nanomponainy tompo tsy mbola nanenina ka afahan'Andriamanitra misintona ny olona afahan'Andriamanitra mitona ny olona ivavaka afahan'Andriamanitra mitona ny olona anakaiky an'Andriamanitra de misy fotoana asian'Andriamanitra aretina ohatra zany asian'Andriamanitra olana asian'Andriamanitra problème asian'Andriamanitra zavatra sarotra raha tsy nisy an'io aretina io tsy nalala nitodika tamin'Andriamanitra ny ray aman-dreniko nanompo sampy zay tamin'izany ary ny aina tao anatina fanompo-tsampolalina fa io aretina io no nafahana nitodika tamin'Andriamanitra ka fiasan'Andriamanitra mihitsy any riavana ny sasany asian'Andriamanitra problème amin'ny vadiny problème amin'ny tokantrano ary tsy mahita vahaolana mihitsy de indraindray io olanao io problème amin'ny vadinao io mihitsy nareo mivady misaraka io no isotoman'Andriamanitra anao anompo azy indraindray problème amin'ny resaka arabola trosy blocage tsy fahitana azy olana mavesatra olana amin'ny zanakao ary nanao zay farahery ianao amana ny olana io mitadiny fomba rehetrarehetra anao mana problème tsy miva misy fotoana io mihitsy no planin'Andriamanitra io problème io planin'Andriamanitra amonjenanao anatonanao azy io no amangin'Andriamanitra anao ka tonga anao ivavaka tonga anao an'olo tena fiasan'Andriamanitra zany rehefa mijery ny baiboly ianao asian'Andriamanitra zavatra mavesatra sy manahirana ny fiainatsika ary tsy hitanao zay amana azy ary zany ny zavatra tsapako Antananarivo vahoaka manetsiny no efa vonjen'Andriamanitra atao Antananarivo mba tsy teneniko manapitrisany de oza hoe amanetsiny nefa mba nandalo teo masotsika namonjy an'ireo fotoam-bavaka nataotsika reny amanetsiny ny olona hitako tao Antananarivo fa tsy misy an'izany hoe olona manan-karena be de manan-katao de manam-bola be de manana ny asany de salama tsara ka anatona an'Andriamanitra ohatrany tsisy an'izany ohatrany tsy mbola nahita aloha ny manatona ny fiangonako fa ny fiangonana olokafany mety misy an'izany hoe efa nizary ny ray aman-dreny nivavaka izy de namana-karena izy manam-bola manana diplôma matanjaka manja be tsy manan-java mahory makany am-piangonana be da be fiangonana misy olona ohatra zany fa presque any amin'ny fiangonana misy aloha de zany tsy misy olona milamitsainy zany tonga am-piangonana tsy misy olona miadana sambatra sy manan-karena be zany na olona manana camion 50 am'zato na 30 no andeha hivavaka tonga ao fa na io mikorotana tokantrano na io marary na io bokany trosan'olona na io manana problème mavesatra tsy vovantsony na io anaty famozam-po na io anaty aretina efa tena tsy hitantsony zay anaovana ny aretina zay vao tonga any amin'ny fiangonana ny olona ary zany daholo ny akamaroan'ny olona tonga ao anatin'ny fiangonako ataoko hoe 98% de olona manana olana dao fa ny mahafinaritra le olona ireny avy eo tonga eo ray volana sitrany ny aretina mivamy problème mitokantrano iny izy lasa mivavaka tonga ny herintaona adinony le problème anatongavany tao adinony le olana anatongavany tao adinony le aretina tao fa iny izy lasa mpivavaka lasa mpanao délivrance lasa mpiandry lasa mpandray fanasany tompo lasa pasteur azany sasany fa nitovizany
de olona tao anaty olana daholo, tao anaty ady, tao anaty aretina. Ary zany de tena fiasan'Andriamanitra zany ry havana, fiasan'Andriamanitra, ka tsy hoe sitrapon'Andriamanitra mampijaly olona na fafinaretana an'Andriamanitra mampahory an'le olona. Non, tsy fampahoriana, tsy fampijaliana izy io, fa planin'Andriamanitra mihitsy atonga an'le olona, anatona an'Andriamanitra atonga an'le olona. Hitady an'Andriamanitra hoe efa tsy hitantsony zay vahaolany, tsy hitantsony aza ny tany ale, tsy hitantsony hoe inona ny atao hoe, tsy hitantsony hoe inona ny, de aleo ranga hitady an'Andriamanitra am'izay. Teny mahavarina fa rehefa tonga ao de milamina ho azy ny fiainana. Fa de mahaty koa mahafinaritra le problème manatongavana atao va, fa iny le olona lasa niova fiainana, lasa niova fo, de iny fa lasa mpivavaka. Ary zay le hevitra Andriamanitra. Ary zany ny zavatra tena tiako tsindrina, fa ny mahatonga ny zavatra eo anoloanao eo any raha lasena bavy ry havana manara, efa tsy hitanao tsony zay amahana ny olana eo, tsy hitanao tsony aiza nitondrana nyty problème ty. Misy lehilahy anankiray zay, tadidiko tsara député izy io, tsabo tena tany Frantsa tany, mangididy ny vatandray manontolo, mangididy zay ny tena aretiny, mangididy. Tsy hay moa zany izy io na famosaviana na inona io nahazo azy io, fa de mangididy. De lasa nakany Frantsa, hitsabo an'io mangididy io, tonga tany Frantsa tsy sitrana, tsy afaka le aretiny. Io lehilahy io de anisan'ny mpanenjika amin'ny fiangonana pasteurité, anisan'ny tsy de tena tiany mihitsy zany le fiangonana, fa hoe toy le fiangonana mpitory fahagagana, toy le fiangonana mpitory fanasitranana, toy le fiangonana mangoro karenan'olona, toy le fiangonana manambaka sy mampiresak'olona, toy ny fiangonana tonga de tsy tiany le izy. Tonga tany Frantsa izy tany namangin'Andriamanitra azy, namadibadika YouTube, namadibadika internet tao, de nahitany YouTube, nahita fandaran'ny pasteurité tena tamin'ny YouTube. De tany izy nomboka tonga saina niaino an'le toroteny, lasa niaino toroteny. De tsy tonga saina tena marina ve zany resahany reto zany, jeren'le fijoroana vavolombelona, niaino an'le fijoroana vavolombelona, nahita an'le fanasitranana, nahita an'le fahagagana, niaino an'le toroteny. Tany izy no niantso ao telefôniny, pasteur iverina ny Madagasikara, fa za marary ohatr' zao ny aretina mahazo aho, mijaly fa za ty Frantsa zao nitsabo tena fa tsy sitrana ty, satria izy tany Frantsa tsy sitrana le aretina. De izy indray avy any Frantsa nakaty Madagasikara, de vo ny vavahana herinandro tonga de isitrana le aretina, afaka tanteraka, afaka. De io aretina io na tonga ny député mivavaka hatramin'ny androany, io na tonga azy nan'olo tena nivavaka hatramin'ny androany. Efa tanoany amin'ny efa taona, 5 taona lasa zay. De io na tonga azy niala tamin'ny adalana, niala tamin'ny fahotana, de izy na tonga azy nan'olo tena, de tena mivavaka ane zany, tena mivavaka zany rahalahy zany am'izao tsika miresaka zao. Ary raha tsy nisy ny olana io izy, raha tsy nisy an'izay aretin'izay izy, tsy afaka miova, tsy afaka mibebaka, tsy afaka mivavaka. Ka asian'Andriamanitra mihitsy ireny zavatra ireny, izay tsy hainao ny mamazy, tsy hainao hoe iza ny lalakale, ahoana ny fomba anasitranana an'ity, ahoana ny amana an'ity, de ataon'Andriamanitra io, ataon'Andriamanitra io problème io no hitodianao amin'Andriamanitra ary io no hivavahanao, io no tsy maintsy anomponao an'Andriamanitra. Tadidiko tsara mihitsy vehivavy anankiray koa avy any Frantsa any izy moa gasy, eny métis sono izy, fa izy gasy mipieraka teto izy zany, métis sono mipieraka teto moa zany tiako tenenina, teraka teto Madagasikara, de nisy fotoana izy mipieraka tamin'ny Frantsa, manana aretina toratorana reny izy, de eny an-dalana eny izy zany any Paris, izy mipieraka any Paris, de eny an-dalana eny izy zany eny izy nitoratorana, de pompier maka azy, pompier no mibata azy,
dia matetika isan'andro dia bataina pompier, dia alaina ambulance, dia pompier, dia bataina dia any amin'ny hôpitaly, dia marary dia toratorany. Dia vehivavy io indray antikrista, tsy mino an' Jesosy, tena tsy mino an' Jesosy mihitsy izy. Dia izy moa zany hoe kristianina ihany izy amina fiangonan'lehibe anankiray tany, fa tsy amin'ny ankapobeny izy zany tena tsy mino an' Jesosy mihitsy. Zay mihitsy moa teniny zaho izy mino an'Andriamanitra, izy tsy aty fa antikrista, fa zaho izy tsy mino an' Jesosy. Dia nazavaiko tsara tamy mihitsy moa tam'izay rehefa nanatona izy, dia mialatsiny aminao fa le tsy inonao mihitsy nefa ty tsy maintsy toreko aminao ty. Le Jesosy tsy inonao io mihitsy, le Jesosy tsy mety aminao io mihitsy nefa ny lakile ato. Noho izany tsy maintsy mino ianao ary tsy maintsy manaiky ianao. Ka raha zay moa pastera ny anafaka, raha zay moa ny asitra anahy, tsy maninona arahako zany pastera, nampanarahako vavaka, nampanarahana vavaka, dia nyterena, tsy hoe nyterena moa zany ny tanina monjy fotoam-bavaka, ndany anao mihaino toriteny, mila mihaino fampianarana, mihaino toriteny, dia inona ry havana malala fa izy vao nijanona teto Madagasikara zany, izy vao tonga avy any Frantsa mihitsy izy tonga teto nanatona anazy zay nety ny fianakaviana nanatona, dia nanomboka mivavahana, tsy mihetsika na indray mandeha teto Madagasikara, tsy mihetsika, tsy haiko tafajarina enim-bolana teto izy za firy volana, tsy mihetsika intsony le aretina. Izy nakany Frantsa nakany tsisy tsony ny olana, izy moa zao efa eto Madagasikara miverina eto, fa reraka ny ara-panahiko izy any Frantsa voatra tsy mbola misy tena fiangonana mahafapo anany sitrany. Nefa sa vehivavy za zany amatonany bataina pompier foana isan'andro, matetika moa tsy de isan'andro, torana dia ny amin'ny arabe dia bataina pompier, dia batain'ny olona, dia bataina pompier, dia batain'ny olona. Afaka zany le fiasan'Andriamanitra. Dia zany izy antikrista, tsy mino an' Jesosy, fa io izao izy mafana fo, ary raha misy olona tena mafana fo Antananarivo ao, anisan'ny mafana fo zany vehivavy zany. Dia iny zany no sotoman'Andriamanitra azy, le aretina io, dia lasa nino an'Andriamanitra, lasa ny vavaka amin'izao fotoana izao, tsy le aretina ntsony ny problemany, adinony tanteraky ny aretina. Zao izy salama. Ka misy hevitr'Andriamanitra ry havana malala tsy takatry ny saina, misy planin'Andriamanitra tsy takatry ny saina, misy zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika zay tsy haintsika mama azy, olana tsy hitanao ny amana azy, problème tsy hitanao, fa io dia tady mazaka hoy le fitenintsika azy, fitenin'ny Baiboly, tady mazaka mpitiavan'Andriamanitra nisy tomana anao io ny amatorana anao, io ianao tratrana ratsa mpitiavana, io voadona mpitiavana, io ianao ny sarahan'ny vadinao, io ianao fa rava tsy mahita tany ale io tsony. Ka ny zavatra mariako tsy fametrahan-tanana ataon'ny pasteur no ilainao, tsy fametrahan-tanana, fa ny zavatra ilainao dia fanolora-tena ho an'Andriamanitra, fanolora-tena ho an'Andriamanitra, fa tsy fametrahan-tanana fotsiny. Fa zany ny zavatra tena takian'Andriamanitra amin'ny olona zany, fanolora-tena. Hevitr'Andriamanitra zany. Ny olantsika fotsiny ane ry havana indraindray dia zao hoe manamafy fo. Ary rehefa Andriamanitra miantso antsika, fa indraindray tsika miavonavona, indraindray miavonavona mijery ny toerantsika, ary eo ny problème voalohany mahazon'ny olona. Eo ny olana mahazon'ny olona voalohany. Za zao ve ny vavaka, izany tsy mahalala ny adalako, za nge fantatry ny olona eto tamatavy, za nge zao ny valeurako e, za nge zao ny miliarako e, dia mieritreritra, ary zay mihitsy ny ao an-tsain'ny olona, fa olona tsisy valeur daholo ny olona mivavaka, olona tsisy vidy ny olona mivavaka. Fa mila fanitretena ry havana, nanohatra ny avonavona, manala ny avonavona, manala ny friariana. Ary rehefa tsy hitanao tsony zay tany ele, tsy hitanao hoe inona ny tokony atao, inona ny zavatra tokony atao, na inona, tsy maintsy mitodika amin'Andriamanitra.
fa eo problemany olona zao gradiko zao ve zany mahatonga ny olona miafina mihitsy ndraindray satria général za ve amina général na ma colonel za lehibe za miaramila za olona be mokondo za ve mivavaka satria ny fiheverana mihitsy de ho an'ny olona malemy saina ho an'ny olona vendrana ny fivavahana ho an'ny olona nandry ho an'ny olona morambakaina lavage de cerveau ho an'ny olona tsy manan-katao ny fivavahana ho an'ny olona tsisy dikany ho an'ny olona mahantra sahirana fa am'izao gradiko zao de am'izao toerana misy azy ao ary eo ny olana be da be mihitsy ny zany moa zavara hitako Antananarivo fa za tsy de mbo taitra an'izay kosa aloha fa za azafady za tsy taitra an'izay misy olona ambony ndraindray miantso ary ny tena problematsika dia Andriamanitra ny tiatsika anatona atsika fa tsy tsika ny anatona an'Andriamanitra itsika ny manana olana tsika be problema tsika ny anaty ady tsika ny anaty aretina itsika ny verihevitra fanan'ny olona sasany ao anatin'izy efa problema sy verihevitra efa mamoifo io ataovy makaty atrano paster afaka makatinga inona ny dikany hoe afaka makatinga ohatra hoe mahamenatra eo mason'ny olona raha zany hitan'ny olona hivavaka resaka avonavona zany tsy fahaizana manery teny zany resa moramora pastera de mbo raisiny manokana inona ny tiano tenenina amle raisina manokana za tsy mila toroteny za miavaka amin'ny olona rehetra za olona manana ny voninahitro za manana zao ka za tsy de mila mandohalika za tsy mila mivavaka za tsy manatrika amin'ny saramambe mivahoaka tena azafady amin'ny teny aminao fa hevitra diso andralahy ianao no mieritreritra ny tenanao manana ny maizanao fiheveranao an'ny tenanao zany fa fiheveranao an'Andriamanitra de olona mila famonjena ianao olona mila famonjena ianao olona mampalahelo ianao olona mijaly ianao olona sahirana mahantra ianao fa mila famonjena fa ianao no mieritreritra hoe za zao ny toerana misy eritreritra ao zay fa tsy eritreritra Andriamanitra mila manana fanetretena rahalahy fa zany no mibanao satsia efa mandeha amin'ny Facebook mo mandeha amin'ny rehetrarehetra fa ohatrany hoe zany fivavahana zany fanadala saim-bahoaka zany ny fiheveran'ny olona zany fivavahana zany fandaninandro zany fivavahana zany olona azo ambakaina ny manatrika zany fivavahana zany olona azo rebirebena zany fa za miteny aminao rahalahy ndao andramany ndao andramana rehefa defina pirako toetra zany ndao andramantsika amin'io indray mandeha io rapitso sabotsy amin'ny 7 maraina io aretina tsy ahitanao fanasitananio io aretina mampijaly anao io areti-po izay ozy izy ny dokotera mila didina ny fonao io problema any amin'ny rainao io andao tsapaitsika rapitso hoe amin'io gradinao colonel be général be anao io andao jerentsika rapitso hoe raha fandrebirebena mariny ty fivavahany ty aza miverinao tsony eneny olany efa nampiasainao karazana fanafody nampiasainao ty io anao tsy mety mahita tory io tsy mahita tory amin'ny alina fa mijaly vo mahita tory mihinana fanafody papatorena de ny masonao fotsiny ohatra mikipo fa ny lohanao ohatra mitsingevana tsy mety tena matory fa mitsingevana andao tsapaitsika vita sabotsy arivo vita fotoam-bavaka ajanontsika hatramin'ny pilina fapatorena de ndao tsapaitsika hoe atory anao sabotsy ifolady sa tsy atory de ho hitanao am'izany hoe misy ve zany Andriamanitra any sa tsisy fa ndrebirebena saim-bahoaka ve fivavahana sy fanadalana olona kely saina sy fandrebirebena olona vendrana le vendrambendrany reny sa fangorona karena fa zay tompoko tsy andany andro rehefa tonga eto tsy andany fotoana ary koa zavatra mariana zay koa tsy aka volanao raha tonga eto vola te-posinahy raha manaraka satria tsotra le antony zany mihitsy tompoko ny fitoriana filazantsara zany ny fitoriana filazantsara dia mizara vao mafaly ary mizara manome toy zao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao
nomeny zanany lahy tokana nomeny ny fitoriana filazantsara tsy fangoronana ny any aminao tsy fakanany any aposinao fa fanomezana ary zany ny alehana eto mafoy zavatra be da be zay ary sory ao at-sainao ny fieritseretana an'izany hoe tony fivavahany tony mety ekeko mety misy fiangonana tokoa angamba mety ohatr' zany hitanao eto mety misy pastera mety zany ny asany eto mangorokarenan'olona de managonaren'olona de manambaka de manbainga de misoloko mety misy zany tsy laviko tsy mandahany zany fa tsy voatery ampitoviana ohatr' zany daholo ny fiangonana rehetra tsy voatery ampitoviana ohatr' zany daholo raha vao mahita mpitory-tena anao de ataonao kitapo ray eo daholo hoe mpangorokarena tonitony le mpangorokarena fafolokarenan'olona sisy ny olona tsonay eny mandrakariva ry avany ny olona tsonay anatrika ny tony fotoana itony de olona boka ny trosa ny olona tsoko rapitso zao tonga anatrika ny fotoana olona boka ny trosa olona tsy mananasa ny olona tsonay anatrika ny fotoana io de olona ny lozambady olona tsy mananasa olona potika ny tsenany ny olona tsonay ho tonga rapitso de ny olona efa very hevitra lany vola tamin'ny fitsabona ireo olona marary efa faty efa lany vola tany fitsabona tsy misy ividianana fanafoditsony ireo olona na de ny haniko hoaniny sy ny ekolazin-janany ary tsy ananany zany ny olona tsonay rapitso ka inona moa fa folokarenangononay aminao am'izany ino moa volalainay any aminao am'izany ianao ary na ny frena poussière mety tsy anananao korka vola inona ny angoronanay alainay any aminao ny volany rehetra fa laninao tany amin'ny dokotera sy ny hôpitaly vidianana fanafody ianao ara boka ny trosa amin'ny banky ianao tonga ao ary olona tsy mananofatrany ko niarenanao inona no angarononay alainay ny aminao fa zany ny resaky ny olona ary rehefa tsy mino an'izany ianao de tsotra rehefa ho avy eo anao rapitso aza mitondra nahary zato ary rehefa zany natahoranao fangoronana kareny de tongava ny vatanao tongava mitady an'Andriamanitra fa aza mitondra na 10 ary aza mitondra fa tsy zany ny alehana ety ianao amonjy ianao anafaka anao zay na ny raha ny tomponay eto ianao ho sitrana ianao voavonjy ho afaka amin'ny asana devolo sy ny hery-maiziny izay na ny rahan' Jesosy anay eto fa ity kosa zavatra mahafalindrandray mako zany ny fanotanitsika hoe de ay zary zany nareo ry pastera ny mahita vola anaovana ny asa fitoriana anaovana an'izao ho an'ny fanatsano an'ny fananantena anaovana ny tera raha milazy nareo fa lisy tsotra be kosa ka ianao ane rehefa tonga ao miovy boka ny trosa ianao tongova rehefa tonga anao miovy lozambady ianao tongova rehefa tonga ao ny fiainanao mitsangany potiky ny fahantrany ianao potiky ny aretiny ianao ary tsy manana na de rakitra tsy manana na de frère ary na tsy manana frère ianao tongava fa omeny frère rehefa mirava zay vonona amin'ny frère anao fa tsy mampaninina anay zany zay 5 000 ave de tsy fona eo anao tongava rehefa tady ny tompo fa inonay fa rehefa manomboka mivavaka ao ianao tapitry ty ray volany ty tapitry ty fotoany ty miova ny tantaranao ary ny azy zany foana ny fanamby rehefa mba miova moa ny tantara ave tsy amme any ianao sao any ianao va mba mety mamme zay tokony omenao an'Andriamanitra ena na tsy amme any tompo koa ary ianao tsy maninona fa zany natony fitoriana filazantsara zany nitahin'ny tompo anay be da be zany reo vahoaka maro an-taninarivo vangin'Andriamanitra olona ny tongilana daholo reo tonga tao tongilany ny aretina potiky ny fahantrana tsy nanana azy potiky ny aretina ny lozambady niarina ny fiainana de reny avy eo ny tahin'Andriamanitra de manome kosa izy aloha ary ny akamaroan'ireny olo reny rehefa mamme tsy mamme ary zato tsy mamme amin'arivony fa mamme zay tena azo atao izy de zany mahatonga ny mahavita manao fitoriana filazantsara manerina Madagasikara fanambona mipetraka aminao rabetso amin'ny 7 ora maraina no fotoana atsika eto tamatavy ny tenanao hoe avy ny tenako teto efa tonga teto maly ariva mandritry ny ray volana sy tapany aho anatin'ity croisade lehibe grande délivrance ty no anampy anao ary eto tamatavy izy fotoana andavanandro ny ray olona metra tanan'olona fa rapitso sabotsy moa zany amin'ny 7 ora maraina ho tanterahana etsy mangarano 2 ambadiky Damascos no amin'ny trano fivana vaon'oloko mangarano ambadiky Damascos io
dia eto Ankiriry apitan'ny bazary may Ankiriry eo amin'le paradise teo aloha io na eo mora hita eo amin'ny arabe dia efa misy groupe takay amin'ny 7 maraina tsy diso fotoana io ary raha ho avy ihany dia conseil any meko torevitra hoe azatara fa manao rendez-vous amin'ny tompontsika ary fivavahana ataontsika eo tsy kilalao fa matotsika amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra tsara tonga melo mba azo toerana tsara zay ihany anteniko dia manomboka amin'ny 7 io fotoana iny ataontsika eo moa dia fotoam-bavaka toriteny fampianarana toriteny ny tena anisan'ny zava-dehibe délivrance ho hitatsika eo fanambona ataontsika ary mbola veriko ihany raha tonga eo anao raha pitsoka tsisy ninina miova dia aza miverina tsony mandra-pahafato anao mandraky zay aza miverina fa fanambona ataonay fa andray zavatra ianao ary ahita zavatra ianao tsy andany fotoana ny alaina tena anao kilalao fa dia tena hivavaka ary tsy maintsy misy zavatra miova raha pitso sabotsy 14 janvier amin'ny 7 ora maraina izay fotoana izay amin'ireo toerana anankiroa eo no anatanterantsika azy ny tenako pasteur tena Andriary Malala nitondra ny vavaka sy ny toriteny amin'ny fotoana rapitso tapitra tsara ny leratsika 3 minitra katsoko manaraka indray veloma tompoko makasitraka ny teknisiana sy ny mpiara-miasa rehetra amin'ny radio télévision sisel veloma tompoko ho antsika eto Thomas sy ny manodidina Vahao ny oloko Vahao ianao farina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao farina manaratsy io tiny maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny arekiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverindalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidi oary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21-28 janvier ho avy izao samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may Ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Andriary Malala avy any Antananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao Vahao Andam, fatsala Jehovah.